Faly mitafatafa amintsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandarana Jeanne Forest Santé aty Canada indray. Mamely dia mamely ny gripa amin'izao fotoana izao ka dia mba miala sasatra kely aty ambanivohitra mba mitsapitsapy tena kely amin'itony centre de remise en forme itony. Misy torohevitra kely momba ny fitsaboana ny gripa izany satria misy gripa mahery dia mahery ohatran'ireny coronavirus ireny zany amin'izao fotoana izao dia torohevitra kely dia ny ranomafana ray tasy miaraka amin'ny gingembre kikisana dia ny ranom-boasary makirana ary ny tantely ray sotro dité izany. Dia iny zany no sotroina matetitetika zany mandritry ny andro. Izany rehetrarehetra izany moa zany dia miaraka amin'ny fanafody prescription ny dokotera izany. Aza mitsahatra ny mamonjy dokotera fa satria izy ny mahafantatra ny aretinao, satria mety miaraka amin'ireny gripa ireny mety misy aretina hafa izany, mety misy microbe hafa tafiditra dia arakarakin'iny zany no anaovany prescription ny antibiotika. Tsetsatsetsatra tsy aritra iny fa hiditrintsika zany amin'ny tena votoatin-dresaka dia ny fanaovana karazana intimidation amin'ireo olomanga any Madagasikara amin'izao fotoana izao. Mampalahelo dia mampalahelo ilay fihetsika satria eran-tany dia ny olomanga no mamelona ny atao hoe firenena, izany hoe izy no mamorona ny zavatra rehetra izay ampandroso ny firenena. Izy no manome ny karazana fitaratra ho an'ny tanora, izy no mampianatra, mampita ny fahalalana rehetra amin'ny taranaka faramadimby ka mba mahagagagaga ihany zany amin'izao fotoana izao hoe inona ary tian'anjoantsika Madagasikara fa andeha anaovana intimidation, mahamenatra dia mahamenatra ireo karazan'olona ireo. Izay intsony zany no mba olona ananantsika fanantenana amin'izao fotoana izao dia ao izany ny présidentiny antenimieram-pirenena Ramatoa Christine Razanamahasoa izay lazaina fa ho samborina, ny professeur Ranjeva olona mamirapiratra be daholo amin'ny firenena zany olona izany, efa juge international ary ny andraikitra karazana andraikitra maro dia maro tao amin'ny firenena, membre ny Académie nationale malagasy, ny professeur Grégoire izay mathématicien fanta-daza eran-tany nahazo ny loka voalohany tamin'izany mathématique algèbre zany, ny général Ramakavelo izay mitambatra amin'ny hoe fianan-doha amin'ny fanelanelanana zany amin'izao fotoana izao. Ilaina ny olona ohatran'ireny ary azon'ireny olona ireny atao ange no miala bala hoe maka ny retirety ny ohatra Ramatoa Christine Razanamahasoa dia efa mipetrapetraka any amin'ny trano misy azy any ny professeur Ranjeva, ny général Ramakavelo, ireo ange ny olo-mangatsika faraparany dia izao ve no fomba hitretentsika ny karazan'olona ohatran'ireny? Tena mba mahagagagaga ihany zany, asivo fisainana ihany satria efa mandeha any amin'ny fahaverezana magitsokitsoka isika amin'izao fotoana izao. Ireny olona ireny no sisa fanantenantsika amin'ny fikaroham-bahaolana, amin'ny hoe ahoana ny ahafahantsika miala ao anatin'izao fahatana magitsokitsoka izao, ao anatin'izao krizy izao. Ka mba eritrereto ihany izany ny fihetsika izay atao. Ny asan'ny manam-pahaizana eo amin'ny tany iray
dia ny izy izany no ataontsika hoe ireny karazana sève, izany hoe ilay rano mamelombelona zany ny planty zany dia ny firenena. Raha fa tsy misy an'ireo manam-pahaizana ireo ny firenena iray dia izay ny atao hoe firenena maty. Isika anie amin'izao fotoana izao efa azo lazaina fa ao anatin'ny otage, mila fantatritsika zany zavatra zany, ao anatin'ny otage ny firenena mandroso sika amin'izao fotoana izao, satria miankin-doha taminy foana hatramin'izay. Teto amin'ny fandaharana zany forêt santé dia efa nandefa fampitandremana maro dia maro mikasika ny zavatra ohatran'izany. Efa nandefa karazana torohevitra maro dia maro aho, ary efa nantisipeko efa ela izao zavatra misy izao, fa saingy visy dia visy ny miaino ka dia manahirana dia manahirana izany ny toe-javatra ohatran'izao, satria rehefa miankin-doha amin'ny olona iray ianao, amin'ny firenena iray ianao, hataka foana no atao any aminy, fa tsy mba misy mihitsy ny fikarohana avy any aminao, ny mba hoe ahoana, inona ny zavatra mba ataonay koa zany mba hampandrosoanay ny firenenay arakaraky ny zava-misy eto, fa hataka no ataonao any aminy mazava ho azy, fa rehefa mangataka amina miliara aminy ianao dia izy no tsy maintsy mibaiko ny zavatra izay tokony ataonao amin'ny firenenao, ary zany zavatra zany dia tsy ho an'ny tombontsoa ny firenenao naoviana izany tompoko, fa ho an'ny tombontsoa ny firenen'ny mpanome vola. Mitodika amin'ny manam-pahaizana zany amin'izao fotoana izao, efa fotoanan'ny fikarohana amin'ny hoe ahoana ny fomba hampandrosoana ny Madagasikara. Izay zany no tokony imasoan'ny manam-pahaizana bebe kokoa amin'izao fotoana izao. Zany akory tsy mandrara ny hoe inona ny spécialité ananan'ny tsirairay. Raha ohatra ianao ka dokotera, tohizo ny asa maha-dokotera anao. Raha ohatra ianao ingénieur, tohizo ny maha-ingénieur anao. Raha mpampianatra, fa raha ohatra kosa ianao ka hiditra amin'ny sehatra ny hoe fampandrosoana ny firenena, zany hoe amin'ny sehatra politika, dia efa mila karazam-pikarohana manokana koa ny fampandrosoana ny Madagasikara tompoko. Ary tsy voatery ianao akory hoe tsy maintsy ho minisitra, tsy maintsy hoe mpiambana ao amin'ny parti politika, fa afaka manome ny anjara birikiny daholo ny olom-pirenena rehetra amin'izao fotoana izao, mba tsy ho latsaka any akady ny firenentsika. Tokony samy mba manolotra daholo, tsy voatery ho tambazana vola zany, voatery tsy maintsy ho tambazana plasy, fa rehefa mipetraka ny fitiavan-tanindrazana dia handroso Madagasikara. Efa tsara ireny hoe logo, les slogans hoe tamin'ireny hoe hetsika fotsy ireny dia hoe tsy voavidim-bola, sambany azy zany aloha na hen'ny malagasy ny teny slogan ohatran'izany, efa tsara ke zany. Raha hoentinao amin'ny fiainanao andavanandro koa ireny dia efa zava-dehibe. Ny hoe tsy voavidim-bola intsony ianao ny amoahan'ny karana ny volamenanao any amin'ny aéroport, efa zava-dehibe aloha izay. Ny amoahan'ny manam-boninahitra isan-tsokajy ny volamena sy ny harem-pirenena, rehefa tsy voavidim-bola ireny dia efa androsontsika any amin'ny fampandrosoana. Rehefa mirahina fa ny malagasy aloha amin'ny entreprise izay atao tsy voavidim-bola, mba tosika izay malagasy manam-pahaizana, izay malagasy manana talenta, izay malagasy mba manana projet tsy voavidim-bola, dia efa eo ampelantanantsika ny fampandrosoana, satria miainga amin'ny tsirairay
ny finiavana rehetrarehetra izay hoe atao. Rehefa tsy voavidim-bola ny projet rehetra hoe izay tiana atao, na dia ny projet hanatsarana vahoakany amin'izao vidiana daholo, vidiana, tsy maintsy mitsolotra kely eran'io. Rehefa mahatsapy ianao fa ny malagasy aloha dia vitanao. Io ange tsy mila hoe mandroadroaka karana, mandroadroaka vazaha, mandroadroaka sinoa, tsy mila an'izany. Tsy hidirana fotsiny entreprise dia vita. Ny entreprise-tsika malagasy ihany no hidirany tsirairay, ny restaurant malagasy ihany no hidirana dia vita ange io. Fa izany hoe mbola tsy voahentana ara-potokevitra isika fa mbola isan'isika malagasy no mifanitsakitsaka, ary izay mba miakatra kely dia hitsakitsahana ery amin'ny tany hianjera ary dia ho faty. Izay aloha ny mbola misy amin'izao fotoana izao. Ka ny olo-mangatsika zany dia mba ampirisiho amin'izao fotoana izao fa tsy misy olona hanome vahaolana ny Madagasikara izany raha tsy ny malagasy ihany. Tadidio izay zafatray amin'izao fotoana izao, samy sahirana daholo ange ny firenena rehetrarehetra amin'izao fotoana izao, samy sahirana amin'ny manahirana azy. Ka raha ohatra izy misy ny fifandraisany etỳ aminao dia tadidio fa ny intérêt-ny aloha no mandeha alohan'ny intérêt-nao. Ka efa hialao zany ity toe-tsaina hoe miandry foana zany ny avy any ivelany ny firenena matanjaka hamahany olonanao, efa adino izay. Ny olo-manga ao aminao ihany no afaka hamahany io. Izay angamba no afaka hoe teny kely zany atsipiko zany mikasika an'ity hoe intimidation atao amin'ny olo-manga amin'izao fotoana izao ity. Tadidio fa raha mirehareha ianao fa manam-bola, ny olo-manga neny namboatra ny vola. Tadidio izay zafatray. Ary dia cercle vicieux. Ny olo-manga no mamboatra ny vola, rehefa avy eo ny vola avy any am-pelantanan'ny olona, tsy maintsy manandoha ihany koa ny hampihodina an'iny vola iny. Fa satria raha vao tsy manandoha ianao no mitazona vola, mitazona harena, dia very any aminao fotsiny, very an-javony iny rehefa tsy mihodina. Ilaina izany ny olo-manga amin'ny lafiny rehetrarehetra mba hampiaina ny firenena iray. Dia toy izay sy toy izay no azo natolotra anao anio. Manaova abonnement amin'ny Jeanne Forêt Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Veloma tompoko.